izay ny amin'ny nilalonana nototosaina teny amin'ny semesonnerana ny sabotsy lasa teo iny fa nanjaka kosa ny asa fangalarana teny medisina Nosbe ny farapara amin'ny taona teo. Nandray fepetra noho izany ireo tompon'andraikitra ny fitandrona ny fandriampahalemana ny sambotra ireo olon-dratsy nisy ny vokatra azo tamin'izany ka tovolahy miisa 3 no voasambotra izay isan'ireo mpanao ratsy. Tovolahy kely miisa 3 tsy ampy taona izay manodidina ny 12 taona no saron'ny sécurité misahana ny tsena Nosbe anatiny io maraina io. Tratra teo ampamakina ny trano fivarotana eny an-toerana ireto ankizilahy ireto niaraka tamin'ireo entana nangalariny. Tsena 2 no vaky io maraina io. Ankoatra ny fanapotsihana ny lakileny varavaran-tsena dia efa manana ny teknika hafa koa ireto mpangalatra ireto na dia mbola kely azy satria ny fianiana eny amin'ny tafo ihany koa no fomba fangalaran'izy ireo. Zareo eny ambony plafond mihitsy no mamaky ny tsena aty Nosbe dia misy tady mihitsy zany iakaran'izareo sy hidiana dia hitomany an'ilay entana dia efa misy gony fantatra zareo anaty gony zany sy entana azo dia miantso namana izy avy eo manampy anazy entana tsoka eno moa fa izy misy efatra eo dia faninjehana izy zany no maty dia ray mitratra roa mitratra dia misy ihany koa maly izay tranan'draotany zay misy tovolahy ihany koa tsy ampy taona namaky tsena fa lakile mihitsy vakina ka bolana mihitsy any tonga dia mipoiro dia tratrany moa izy dia efa natolotra amin'ny manam-pahefana. Na dia efa nilamindamina aza ny fandriampahalemana teny amin'ny tsenana Nosbe dia tsikaritra tao anatin'ny fety ny tsy fisian'izany. Natratra dimy ny fitaranana voaray tamin'ireo mpivarotra ka izany indrindra no nahatonga ireo sécurité nitady ny velam-pandrika hahazoana ireo mpanao ratsy ka izao nahazoana vokan'izao. Miara-miasa ihany koa ny sécurité sy ny délégué ny tsena. Le zava-misy amin'izao fotoana izao dia saika le ankizy tsy ampy taona no irahan'ny ray aman-dreny mangalatra ka no ny asa indrindrindrindra isaorany eto ny sécurité F7 miara-miasa amin'ny délégué satria za ireo dia miaraka hatramin'ny farany dia manao ny asa ny ara-dalàna ireo maramily ireo andro alina tena manao ny ainy tsy zavatra mifanehitra amin'izay anany ary dia izao miprofo hitanareo zao hoe tena tratra le ankizy tena valeurana bebe no alainy manao viveriny ainy no zalahy dia mba rehefa manao viveriny ainy zalahy mpangalatra ny sécurité koa manao viveriny ainy dia fanojo dia tratra soamantsara zao izy. Mitentina 3 hetsy ariary ny tedibidin'ireo entana nangalariny ireto tovolahy kely ireto izay ahitana gadona, menaka, kofehy, penina ary maro hafa. Karohina kosa ireo namany sasany ary izy 3 lahy dia aterina eny amin'ny pôlisy tsara lalàna izay misahana ny zaza tsy ampy taona. Nandritra ny famotorana azy ireo ihany koa no nilazan'ireto farany fa eny Andavamamba no mpandray ny entana angalarin'izy ireo. Isany mbola mampitaraina ireo mpiambina ihany koa ny tsy fitorian'ireo mpivarotra.